Miarabantsika rehetra dia faly mifanatritava amintsika mahatratra ity vaninandro anio ity izay vaninandro iombonan'ny olona rehetra pino ifanekena izany fa natao ahatsiarovana ilay vanim-potoana lehibe nanoloran'i Jesosy Kristy niaina teo amin'ny hazo fijaliana. Dia tsy inona izany fa commémoration amin'ilay hoe favoavon'i Kristy Pasika ho antsika, manonona ny fiadanana amintsika rehetra. Anio dia izara zavatra kely amintsika eo amin'ny tontolon'io Pasika io ihany. Efa nolazaina teto, nazavaiko teto le hoe esory ny masirasira ela ny karazam-pahotana rehetra izay mbola mifikitra any anatintsika izany. Ary tsika tsy afaka mikiry manala izany fa amin'ny alalan'ny finoantsika lay asa mpamonjena nentin' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, iny le hoe fahasoavana no namonjena anareo, voasoratra any amin'ny Efisana izay. Dia ny finoana izay finoana izay izay mi-expérimenté an'izay izay miaina izay, mino fotsiny izy tafapaka any anatiny any izay herin'ny hazo fijaliana izay, fa Jesosy Kristy nandevina n'ilay ota rasy adamika mahampanotatsika na tonga atsika ho rasy de vipère taranaky ny menarana. Dia nizana izy mino an'izany ka mandray an'iny asa lehibe nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana iny dia izy no miara mitsangana indray amin'ny fandresena maresy an'izay karazan'ota nanapaka tao anatintsika izay ka tonga olom-baovao izy. Eo indrindra ny tiako hitondrana fizarana amintsika satria ny fomba fahatsiarovana n'ity Paka ity Pasika ity, ity Pesa ity dia mampalahelo fa betsaka ny azom-panahy, betsaka ny séduit. Taka ny ahoana moa le azom-panahy? Otomboka amin'ny fankalazan'ny olona mpaka any am-piangonana le izy aloha dia aveo hitariko tsikelikely araky ny ohatra misy izay manangeja atsika sy mamatotra atsika. Ny olona zao rehefa vaninandro Paka ohatran'izao, efa nolazaiko teto le izy, dia misy ny olona ohatran'ny hoe ampidirana mody fotsiny ny andehanany any am-piangonana. Anao remarquable fotsiny izy, manao show ozany fitenenana ohatran'ireny le mannequin hoe elle fait tout pour être attirante. Hitodikany daholo zany masony olona fa tsy mifantoka, tsy mamoa an'ilay natiora hoe entiny eo amin'ny hazo fijaliana ny fahotana izay eboebo, izay ego rehetrarehetra izay, izay resaka je suis izay, azonareo nga manodiko ambara. Izay le esprit de séduction tonga ao anatin'le olona, ary amin'izay vanim-potoana izay tsy le Pasika no ankalazaina fa lay tenany, ilay tenany indray zany no makatoeran'le Pasika tokony hoe commémoreny, tokony ho tsarovany, izany hoe tokony ho foaziny ao anatiny lay asa lehibe nentin' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ilay fanombohana ny fahotana izay akta tokony ho ataony. Izay dia lasa côté fa ny momba ny tenany indray no asongadiny petsaka ao anatin'ny fivoriam-bavaka sy entiny miditra fiangonana. Hitaritsika ihany ny resaka le ohatra ndraisiko teo ho an'le olona atao hoe mbola tsy mahalala mihitsy, ho an'le olona atao hoe mbola tena hoe voafatony ny esprit de séduction, zany hoe mbola à côté mihitsy. Fa eto ndray tsika dia resaka amin'ireo olona milaza azy ho intello, zany hoe intellectuel, manam-pahaizana, milaza azy ho mahafantatra izay voasoratra ao amin'ny soratra masina. Dia tahaka izao ny fiseho an'ilay izy, misy esprit mamatotra koa reny olo ireny. Inona le esprit? Eo le esprit any occultisme resaka occultisme, resaka médium, ny resaka fanandrona sy ny zavatra ohatran'izany. Betsaka ny voafatotra izy io satria nahoana? Rehefa tonga ny vanim-potoana ny Pasika dia inona ny tsindriny ao anatin'izay le hoe fahatsiarovana izay le hoe tsy maintsy volana biba hozy izy, tsy maintsy inona koa, tsy maintsy kendrena tsara le hoe maizim-bolana mandalo dia miditra amin'ilay hoe feno volana, tsinam-bolana hoy isika. Dia inona koa ny zavatra be da be? Tenenao tsy maintsy misasakalina, tsy maintsy any amin'ny efitra ambony, tsy maintsy zavatra be da be foronina ohatran'izany isan-karazana. Marina fa voasoratra ao anatin'ny Baiboly za zavatra resahantsika rehetra zany, fa ny fanendrin'le olona nireny zavatra ireny dia interférence apetraky ny devoly
any anatin'ny saina. Ary raha mandinika ianareo raha mandinika isika de ny olona izay mametraka an'ireny hoe tsy maintsy tsinam-bolana, tsy maintsy volana Abiba, tsy maintsy manao fitafy jiosy, tsy maintsy tenenina amin'ny teny hébreu ny tenin'ny mpamonjy, tsy maintsy izao, tsy maintsy izary, tsy maintsy Jésus, tsy maintsy Sela. De ireny olona ireny matetika raha mandinika isika ny fiafaran'ireny olona ireny de misitaka ary tafala amin'ny filazaon-tsara, tafala amin'le hoe Jesosy Kristy no mboana teo amin'ny hazo fijaliana ary tafalatsaka amin'ny tsy finoana, lasa tsy mintsony zany izy la iasa noentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana hoe Jesosy Kristy nanombo ny fahotantsika zay zavatra ngeza be lay tokony ho tsaroana, lay tokony iainana, tokony ho natiora velona ao anaty. Fa rehefa tinianao tsara de ireo ny tany saiko ireo ireo ny zavatra tsindriny betsaka. Izay le esprit occultisme, ésotérisme, de resaka médium, ny fanandrona, ny zavatra rehetra développement personnel, le momba ny tena zany le hita amin'ny maso, le zavatra voary créé, ny zavatra singa hita sy tsapa rehetra ireny no tsindriny. Izay le interférence apetraky ny devoly de manomboka eo izy de mihevitra zay tokony heverina fa tsy mihevitra araky ny atoniny ary mametraka fa hoe ny azo ny marina, ny anazo ny tokony arahana or contexte tanteraka mivoaka am'le contexte hoe Jesosy Kristy voavony Kristy pasika ho antsika, izy ilay nanolotra ny tenany nandatsaka ny rano. Izany ny zavatra misy ry havana. Ivelan'izay ihany koa de mbola misy ny esprit isan-karazany zay mamatotra. Raha ohatra zao tsika miresaka momba an'io pasika io fotsiny, tiako vakino any amin'ny 1 Corinthiens 11 Korintiana voalohany toko faraka amby folo manomboka eo amin'ny 17 hatrany amin'ny efatra amby telopolo de manazava azy tsara mihitsy Paoly ny am'le resaka masirasira ela hoe esorina ny karazam-pahotana rehetra, nizaniza mihinana sy misotro amin'ny fanatsy mendrika de fanamelohana zany lasa fanamelohana ho an'ny tenany zany 27-29 ao anatin'le 1 Corinthiens 11 manazava an'izany. Ary izay passage ny vakiko faran'izay de milaza sy manambara ihany koa am'le resaka commémoration io fahatsiarovana eto de i Paul manazava tsara hoe mihinana sy misotro inona moa le hoanina sy sotroina tsy inona zany fa ny tenan'i Kristy sy ny rahan'i Jesosy Kristy tao anatin'izay le famonjena. Ary izay de mamaly an'le zavatra nolazaiko teo hoe tsy resaka mihitsy occultisme, ésotérisme, ny resaka médium, fanandrona sy ny resaka volana Biba sy ny fitafy sy ny hoe tsy maintsy tononona amin'ny teny jiosy sy ny zavatra ohatr' zany tsy izany mihitsy no ambaran'ny Paul eto. I Paul tsara zavaina amintsika fa izy de tena ny teny mihitsy hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Donc zany ny zavatra ambaran'ny Paul dia manome ary manambara mamoa izay tao am-pony Kristy. Zay le fiasan'ny fanamasina. De i Paul eto amin'ity 1 Corinthiens 11 17-34 ty de mametraka mazava tsara mihitsy ny tokony ho fomba ahatsiarovana izay fandalovan'i Jesosy Kristy nanolorany ny ainy, ny dinany, ny etreny teo amin'ny hazo fijaliana izay ho fanavotana azy ho anao. De mitohy le ohatra ndraisitsika ny zavatra ndraisiko teo farany de hoe i Paul manazava tsara atao amin'ity 1 Corinthiens 11 ity fa ny fandraisan'ny olona azy eto koa de mbola misy esprit ihany koa mamatotra ny olona. Efa zavatra roa zay nijerentsika fahatelo eto de hoe any Romanina zany, any Paul zany, lasa any zany no tsindrina sy voizina. Ny tiako tenenina amin'izay de hoe any le esprit mamatotra au lieu de hoe ifantoka sy amoa ilay zavatra nozarain'ny Paul sy ny fampianarana sy ny fampahitana ny amin'ny tontolon'ny pasika ny tokony ho fankalazana azy, ny finanana, ny fisotroana, esorina ny masirasira ela, ny toe-panasy, ny toe-po tsy mendrika rehetra izay tsy tokony mifanaraka amin'ny fandraisana ny mofo sy ny divay. Manambara ny tenan' Jesosy Kristy sy ny rahan'i Jesosy Kristy de atao à côté mihitsy zay fa i Paul ny tondrona hoe voanjo romanina, i Paul ny tondrona fa hoe romanina grika vidin'ny ny mpampanjanaka tamin'izany fa tsy jiosy.
hitanareo amin'izany le karazana esprit mamatotra ka ireny olona rehetrarehetra ireny a ireny olona rehetrarehetra ireny a de miverina am'le fanazavako tery ambony hoe azo bana séduit ohatran'izany le fomba famatoran'ny satana ny olona mpankalaza mahatsiaro ny vaninandro pasika amin'izao ora sy fotoana izao ary izay foana ny fomba fiasan'ny devoly havana andavona anao izay foana ny fomba fiasan'ny devoly a andavona antsika ary izay rivotra izay ny ataony mitsoka eny amin'ny Facebook ataony mitsoka ny atokantranonao ataony reny ny sofinao ataony hita ny masonao ataony maheno an'izany fofony zany a ny fanimbolonao de miditra tsikelikely ka raha tsy manidy an'izany porte ouverte zany ianao raha tsy mifantoka amin'i Jesosy Kristy ianao raha tsy mifantoka amin'le asa mpamonjena ianao fa miaino hoe tsy maintsy teny jiosy tokoa tsy maintsy volana biby tsy maintsy tsy nambolana sy ny esprit isan-karazany araka le tanysaiko toy hoe occultisme ésotérisme sy ny médium sy ny hypnotisme ny zavatra rehetra isan-karazany mamirapiratra tokoa fampianarana mambapy sofina de mampitandrina antsika fa ho very ny olona izay mirona makany amin'ireny friana ireny ka ankehitriny aho zany de manao rappel amintsika farany raha vakinao ny amin'ny 1 Corinthiens 11 io andininy 26 de mazava tsara ny tenim-polo hoe na oviana anareo izy no mihinana sy misotro isika izasy ianao zany eo de mbola fankalazana any tsy nirym-poly amin'izany de mahanambara ny fahafatesany na hafatesany ilay acte nentin' Jesosy Kristy manambara an'iny zany tsika misy souvenir an'iny matsiaro an'iny commémoration mamoa an'iny zany ny aty anatytsika rehetra manambara ny nafatesany mandra-piaviny mandra-patonga an'le vanim-potoana indray hoe retour du Christ ankany atsika misy resaka enlèvement tiako tenenina amin'izay ampakarany ny olona mpandresa sy ny olona izay tanteraka araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay mazava io 1 Corinthiens 11:26 io fa tsy misy contexte amin'ny fe mihitsy hoe tsy misy hoe tsy maintsy tsinam-bolana tsy maintsy sasakalina tsy maintsy zao tsy maintsy efitra ambony fa naoviana ozy izy Paoly zany hoe na androany na raha pitso na raha afaka pitso naoviana mazava be zany ravana tsy misy espace tsy misy temps tsy limité hitanareo amin'izay par rapport amin'izay zavatra nizaraiko izay fa manandanja lehibe io pasika io ary manendry tsara mihitsy Paoly eto ny soratra masina ny fanamasina hoe naoviana ny hevitra izay de tokony foana zany eo amin'ny fiainantsika andavanandro mahatsiaro an'io zavatra lehibe nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana io tsika nanolorany ndray ny zanaka toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao hanymeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay naoviana zantsika mahatsiaro de mino an'izay acte nataon'i Jesosy Kristy izay tsy limiten'ny temps sy ny espace tsy limiten'ny religion tsy limiten'ny resaka karazam-pivavahana tsy limitena amin'ny resaka teny hébreu tsy limitena amin'ny resaka hoe ohatra ny esprit témoin de Jéhovah zao de hoe poto sa azo tsivalana sa tsy fantatro esprit karazana esprit isan-karazana ohatrany fa mazava fotsiny naoviantsika no mihinana sy misotro de manambara nahafatesan'ilay victoire nentin' Jesosy Kristy ho aisanao teo amin'ny hazo fijaliana ary ny amaranako azy ry havana de hoe tsarovy ilay fotoana nanoloranao tena tamin'i Jesosy Kristy natsapanao hoe vaombo teo amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy Kristy ny fahotanao aza tao latsa-danja izany fa ataovy mavesa-danja ao am-ponao sy eo amin'ny fiainanao andavanandro fa ny fanomezanao lanja zavatra kely ohatran'izany de misarika anao miaspire anao hiakatra ho amin'ny taha ambonimbony kokoa dimension ambony kokoa afantaranao lanja sy ny herin'ny fanavotana nentin'Andriamanitra ho atsika ho an'ny zanak'olombelona ho an'ny ankohonanao ho anao manokana eo amin'ny fanarahanao ty an'Andriamanitra mahereza ry havana de mirarisoa atsika rehetra natratra ity vaninandro ity aza limitena intsony amin'ny resaka temps sy espace
aza limitena amin'ny resaka karazana fotom-pampianarana, aza limitena ny sainao, aza limitena amin'ny fieritreretanao, aza limitena amin'ny fijerinao ny paska nentin' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, fa inohy fotsiny ny alem-piazan'izany ary iaino aoka izany foany anatinao de mirary soa antsika rehetra veloma tompoko.